Anio faharoa ny volana janoary taona 2022. Evanjely masina nosoratan'ny Masindahy Joany, lalany atao amin'ny toko voalohany, andininy 7:20 hatramin'ny 9:20. Eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo. Izao no nambaran'i Joany Batista raha naniraka mpisorona sy Levita avy tany Jerusalema akany amin'ny Jody mba anontany azy hoe iza moa ianao? Nilaza marina izy ka tsy nandà, fa nanao hoe tsy Kristy aho. Dia nanontany azy izy ireo, nanao hoe iza ary? I Elia va ianao? Fa hoy izy, tsy izy aho. Dia hoy ireo, ilay mpaminany va ianao? Fa hoy ny navaliny, tsia. Ka hoy izy ireo taminy, iza ary ianao mba hitondranay valy amin'izay naniraka anay? Ataonao iza ny tenanao? Dia hoy izy, izao no feon'ny miantso any anefitra hoe ahitsio ny lalan'ny Tompo, araka izay voalazan'Izaia mpaminany. Ary farisianina ireo iraka ireo. Dia nanontany azy indray ireo ka nanao taminy hoe nahoana ary ianao no manao batemy raha tsy Kristy, na Elia, na ilay mpaminany? Ka novaliany Joany hoe izao manao batemy amin'ny rano, fa eo aminareo misy anankiray tsy fantatrareo, dia ilay avy aoriko ary tsy mendrika hamaniko fekapany azy aho. Tany Betania andafin'ny Jordany izay nanaovan'i Joany batemy no natao izany zavatra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.